Lafomba vao hafa kosa indray dia betsaka amin'izao fotoana izao ireo lehilahy manao herisetra amin'ny vadiny indrindra fa ao amin'ny vady ao an-tokantrano. Nitetika asa s'efforcer dia isany manoro-hevitra sy manome fiofanana ho an'ny lehilahy hitondra tsara ny tokantrano sy ny vady aman-janany. Azahoary. Jery manokana ireo lehilahy izay manao herisetra amin'ny vadiny fikambanana sahala na ny tsy forsi taorian'ny fidinan'izy ireo fotony teny amin'ny fokotany. Tsy fitoriana akory ny anton'izany fa anoroana azy ireo ny tokony ataony any an-tokantrano. Ny antony anaovana ity atrik'asandroany ity dia mizary izay teny anivon'ny fokotany izay iaisanay ireo andini-dalàna mikasika ny herisetra ho vakiana sy ny tsakotsakon'ny tokantrano tsirairay avy. Dia mantarany fokotany sansely dia izany izao androany manahoana ny vokatra ireny fizarana ny andinindin-dalàna mikasika ny herisetra teny anivon'ny fokotany ireny. Eo ihany koa ny hanomeza boky mirakitra ireo lalàna sy mirakitra ny kolotsaina rehetra mifandraika amin'izay hoe herisetra izay ho an'ny tompondraiky ny anivon'ny fokotany sy ny miselo de boty mba ahafahan'izy ireo malala tsara ny lalàna ny feo ny fandripahalemana sy ny lalàna ny feo ny herisetra ary mba ahafahan'izy ireo ihany koa mampianatra sy manoro-hevitra amin'ireo izay tonga mitaraina eny anivon'ny fokotany. Taorian'ny hetsika nataon'ny sahala io dia fantatra fa nahatam-pianana izany herisetra atao amin'ny vehivavy izany eo anivon'ny fokotany. Ny marina teo arako izany natao tao amin'ny Kay Matsahavola ny tatitra izay miara an'ireo sefy fokotany avy eto Antananarivo.